mitohy hatrany ny fampiarana sy ny fampahafantarana ny fantsian-drafitra eo anivon'ny tafika malagasy. Anisan'ny notsidiany indray ny farim-piarovana sy fandriam-pahalemana mpangalana sy maty-tanana. Raha ho an'ny ZDS mpangalana manokana dia nosantarina tamin'ny famelabelarana ny fantsian-drafitra na rahana fampahafantarana ny lehibe ny etat-majorin'ireo tafika vaovao dia ny Général Saivelo Lala Monja Delphin sy ny komandany farim-piarovana sy fandriam-pahalemana vaovao ny Colonel Rakoto Arso Jocelyn ary indrindra fanolorana ireo DMR na délégués militaires régionaux. Tsy misy théorie tsony fa avy hatrany dia midina sur le terrain mijery ny zava-misy fanatanterahana ireo velorano samihafa izay mipetraka. Ny velorano voalohany moa dia fantatrareo fa ny famerenana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ary izany fandriam-pahalemana sy filaminana izany dia apetrakintsika amin'ny district rehetra eto Madagasikara, apetrakintsika eto amin'ny Nosy Manontolo. Nihaona tamin'ireo miaramila avy ao amin'ny rezimanta faharoan'ny Génie miaramila ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny lehibe ny etat-majorin'ireo tafika namelabelatra sy nanazava ny fantsian-drafitra ary nankahery azy ireo amin'ny adidy sy andraikitra izay sahanin'izy ireo amin'ny fiarovana ny vahoaka malagasy. Ny saotra ny fivami na fikambanan'ny vady miaramila ihany koa andriamatoa minisitra ary nanolotra valopy ho fanampiana azy ireo. Teo ihany koa ny fitsidiana ny olona fonjivohina faha-efatra na ny 4e unité de protection civile. Manandanja tokoa ity rantsa-mangaika ny tafika ity noho izy misehatra amin'ireo ambana maro lafy toy ny ranobe, ny ady amin'ny rivo-doza, ny fandrarana ranom-panafody ary ny ady amin'ny doro-tanety isan-karazany. Ary rehefa izany dia nitohy tamin'ny hazakazaka ara-pirahalahiana manodidina ny toby. Mijery ny andavanandro ny miaramila ny Général ministre ny fiarovam-pirenena sy ny Général lehibe ny etat-majorin'ireo tafika toy ny fitsaboana azy ireo eo amin'ny fahasalamana ankapobeny izany na ny taova manokana toy ny fitsaboana ny nify. Nijery ny foto-drafitr'asa izy ireo ary niresaka tamin'ireo mpitsabo sady nankasitraka tamin'ny asa ny antsoroan'izy ireo manoloana ny ady amin'ny Covid-19. Marihana fa ny tanàna ny Toamasina dia anisan'ny nandefasana ny BMM2 na bataillon multimission numéro 2 noho ny fiakarany tahan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina Covid-19.